Kely finoana iandremato Zakahely Boniface mpikambana anatin'ny kongresin'ny tetezamita eo anatrehany ezaka fampihavanana izay nokarakarain'ny FFKM ity mpanao politika ity moa dia nanamafy ny tokony andiniana sy fakafakana tsara ny fototry ny olona eto amin'ny firenena mba hirosoana amin'ny tena fampihavanana marina. Ny fahitako azy voalohany mila dinihiny tsara hoe inona ny zavatra miseho eto Madagasikara. Zany hoe ny olona mandany zay hevitra zay zany tsy mandinika tsara lalina izy inona ny fakafakana tokony apetraka Madagasikara. Voalohany Madagasikara misy problème. Nanomboka tamin'ny indépendance tany atsika efa nisy ny olamola tsy fankazahoana ara-politika avoaka malagasy rehetrarehetra tsy anganavaka. Zay mbola sisa velona eto. Zay zany problème ny antony anaovana transition bis voalohany. Faharoa ny lanam-panorenana zay tsy ekeny maro anisa ary tsy ekeny zao tontolo zao aza no isiany problème anankiray koa zany tokony haremina zay zavatra zay satria rehefa nanao ny dinika santatra tamin'ny andron'ny HT dia nisy hevitra ny voy tamin'ny 63% teo zany totra hevitra hafa no ny lonilony ara-politika ny atongavana zay zavatra zay satria fampisaraviratsy loatra fana politika. Fahatelo dia ny fanagna malagasy amin'izao trongisin'olombitsy. Ny faritra misy fanana ohatra Soalala mba hotriny tao volany Soalala minday tany Soalala. Zay isan'ny problème anankiray fampijery fandimonizatsy malagasy zany hoe misy olona zany mihevitra azo tena malagasy misy samban'olona ny velona tony tsy tompony amin'ity tany ity. Zay ny antony anaremana ny transition bis anagarana an'ilay izy. Raha dinihiny tsara zany ilay izy. Alamina ny lalam-panorenana mba hisian'ny fifagnajana. Zany hoe mba hisian'ny fampitahorana zany fampatatra ny voaka malagasy mifagnaja.